Mifaniana ravana malalana zao antsika miona toy zao mifampasery indray iay ny ten'Andriamanitra indray fampianarana amin'izany koa sakafom-panao antsika. Ho aminareo olom-bofidy araka ny fahalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fahamasinany fanahy ho amin'ny fanarana sy fampifazandrahan'i Jesosy Kristy ampitomboana ho anao ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 4:24 imanjinantsika aloha hevitra hoe mampasery ny fanahy masina. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehova manohana izay rehetra efolavo, tsy mampitraka izay rehetra mitanondrika. Jehova dia akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Anefa ny heriny izay matahotra azy izy, ary hainy ny fitarainany ka hamonjy azy. Miaro izay rehetra tia azy Jehova. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra mifidy ny olona mihinanao ianao ka mame anjara toerana miavaka. Ilazany amin'ny teninao amin'ny mpino tsiraray, ko mankalaza sy midera me voninahitsy narinao masina izay. Tompo, fantatrao ny fahalemenay, ko mangataka famindramponao hatrany izay. Mamindrafo aminay ary mamela ny erikay. Feno hifananao masina izay, hanazavanay ny amin'ny fanambaran'ny teninao, zovakina aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofenao antsika amin'ity ity ravana malala dia hitanao amin'ny epistely faharoa soratan'i Paoly an'i Timoty. Timoty faharoa toko voalohany, ny 9:9 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany dia mampatsiaro anao aho, mba melomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao amin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy men'Andriamanitra fanahy isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Koa aza menatra ny hovavolom-belon'ny tompontsika, na hipifatony ianao, fa aoka ianao mpiombona ny fahoriana no ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra, izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina
tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasana sy ny fahasoavany zay mena antsika tao amin'i Kristy Jesosy atry ny fon'ny fahagolona. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara nampisehony mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana marak'izay. Ny amin'ny filazantsara io no nanendrena ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no retako izao zavatra izao tsy menatra aho satria fantatro izay inoko ary matoky aho fa izy dia mahatahily ilay zavatra natolotro azy mara-piavin'izay andro izay. Tanao amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'i Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilema izay farenareo tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizina amin'ny fampahirezana ny fanahy masina izay mitoetra anatintsika. Fantatrao fa efa nafoy ahy izay rehetra any Azia, nisandreny Figelo sy Hermogena. Omeny tompo famindrampoany eny ankonany Onesiforosy satria namelombelona ny fanahiko matetika izy fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany Roma izy dia nitady hafatratra ka nahita. Ny tompony hampahita azy famindrampo amin'ny tompo amin'izany andro izany. Ary ny hafatratry ny nanim-pona ahy tany Efesosy dia fantatrao tsara. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray avana malala ho aminao ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy ary hanapaka be dia be aminao izany ahitanao fifaliana amin'ny lala mofinaina izy omeny tompo antsika indray. Vakina tamintsika teo ny Timoty 2:1, ny 9:1-7 dia nilazan'i Paoly tamin'i Timoty ny amin'ny fanahy masina sy ny olom-bofidy. Mampahery an'i Timoty noho ny asa fanompoana ny fidian'Andriamanitra azy Paoly apôstôly ry havana. Nomena ny fanahy masina izy antoka ao amin'ny andraikitra raisiny izany. Ka noho izany tsy kisendrasendra ny maha olom-bofidy. Tsy kisendrasendra ny maha olom-bofidy. Ho ny 9:7 izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsona masina tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasana. Mifamatotra amin'ny famonjena ny tanterahan'i Jesosy ry havana ny fifidianana olona eo amin'ny anjara fanompoana manokana. Namonjy sy niantso ny olona tamin'ny finiavana sy ny fitiavana Andriamanitra. Ny fifidianana dia efa vita mialohan'ny anjaran'ny olona, ny manaiky izany no ny asan'ny fanahy masina nomena tamin'ny fametrahan-tanana. Olom-boafidin'Andriamanitra ianao, novonjeny ianao, novidiany hananasa manokana eo amin'ny fiarahamonina misy anao, ekeo ny asan'ny fanahy masina dia mirosoa. Fa zao koa ny fanahy masina sy olom-boafidy mampijoro hatrany ny fanahy masina, mampijoro hatrany ny fanahy masina. Ampatsivin'i Paoly apôstôly eto fa namonjy sy nifidy azy Jesosy Kristy. Miaritra zavatsarotra mandrakariva ny mpitoro ny filazantsara. Noho ny finoana sy mifatokinan'i Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana nefa dia tokony ahajoro hatrany indrindra fa eo koa ny fanahy masina izay mitoetra ao anaty. Mampirisika an'i Timoty hijoro hatrany Paoly apôstôly satria efa nandray sy nanomeza amin'ny fanahy masina izany izy. Io fanahy masina mitoetra sy manapaka ny fiainan'io no mampahery mandrakariva ny olom-boafidy. Manana hery ahafahana miatrika ny asa fanompoana izay nandray ny fanahy. Dia ilay fanahy masina. Raisa izany ry havana satria olom-boafidy ianao dia iseo ny voninahitra ao. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao izay milaza fa amin'ny fanahy masina sy ny olom-boafidy dia nilazana fa tsy kisendrasendra ny maha olom-boafidy satria mampijoro hatrany ny fanahy masina. Vavaka aminao izay nitahinao anay tsiraray nafantatra izany. Dia avaozanay isan'andro amin'ny sehatra misy anay ary hay mijoro vavolombelona marina sy ho mpanompo mahatoky ny teninao sy haity ianao fa hay hanasoa ny fiarahamonina misy anay izay hay misaotra n'Andriamanitra mandrakariva ary hay hitory izany amin'ny hafa koa. Jesosy, fonjeo ny firenenay sy trano ireo marary mila ny vavahanay fa mpanasitrana ianao ka toany ny asa fitsaboana. Ataonjao ireo azo paoriana ka ampinoninao. Toany ireo mareo fizokiolona, ireo sahirana, fonjeo sarovo izay mitety zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitahianay amin'ny fihazakazahanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny tokantrano, ny fikasana tsara rehetra. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, nanaovanay izany vavaka izany, miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ao masinana ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao,
atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mehona an'io izy anina sahaza ao anay, ary mamelany erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ilay tsodrana totron'aran'i Jesosy Kristy ka dia raisy amin'ny finoana izany ry-havana. Andriamanitra ho fahasoavana rehetra izay efa niantsarao voninahiny marak'izao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no tanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.